Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ampifaliana indray no iarahana amintsika amin'ity aliny zoma ity atao anatin'ny fandaharana sahia manasanao ampanajana iaraka aminay hatramin'ny farany amin'ity anio ity mazava ho azy ao anatin'ny amiana ara-pahasalamantsika amin'izao fotoana izao ary be dia be ny vaovao mifamatotra amin'izany mitranga na eo amin'ny resaka fahasalamana na eo amin'ny resaka fiainam-pirenena izany rehetra izany ao anatin'ny tontolo politika daholo. Vahintsika amin'ity anio ity Andriamatoa Alain Désiré Rassambany bureau politika ny antoko hery vavaon'ny Madagasikara na ny HVM mpahay toe-karena ihany koa izy. Mazava ho azy fa dia iresaka toe-karena ihany koa zany tsika amin'ity anio ity satria mifamatotra ihany koa moa zany amin'ny raharaha politika. Andriamatoa Alain Désiré Rassambany, miarabanao tompoko. Miarabanao namanay ny kaja ary miaraba ihany koa ny mpanaraka an'ity fandaharana sahia. Eto anivo ny any amonjery maromaro moa zany izay miaraka aminareo. Any an-tokantrano ianareo mpanaraka fifampizarana no atao eto miazakazaka ary ataoko hoe mihasarotra isan'andro isan'andro ny toetra raha iainantsika eto amin'ny Madagasikara na amin'ny lafiny sosialy zany na amin'ny lafiny ekonomika fa indrindrindra moa zany any amin'ny lafiny politika satria ny zavatra rehetra iainantsika eto dia politika amin'ny lafiny iray manontolo. Mpahay toe-karena ianao dia iresakitsika toe-karena rehefa avy eo satria ny toe-karena tsirairay na nisambatan'olona amin'izao fotoana izao hoe raha malala hoe marary tena sahirana fa apetraka aloha iny fa hosotomoko avy hatrany ianao iresaka ny zavatra nitranga tato anatin'ny 420 ora farany tonga androany ny vaksiny ho resantsika rehefa avy eo ihany koa iny raha ny resaky ny fitondram-panjakana fa tao aorianan'ny tany Nosy be dia nisy sakoroka na savorivory nitranga tany Antsirabe omaly ariva zany. Manahoana ny fahitana Andriamatoa Alain Désiré Rassambany ianareo anivon'ny bureau politika ny antoko HVM an'ireny zava-misy ireny. Marina fa tranga mpiarahamonina reny ary tsy mahagaga raha ohatra ka mitranga satria reny no mampiseho mibaribary fa tapaka ny ataontsika hoe contrat social. Nataontsika hoe ny fanarahana ny fisian'le fampitokisan'le vahoaka sy ny mpitondra. Marina fa teo anivon'ny faritra Vakinankaratra le izy. Hitantsika tamin'ny omaly tokoa isan'ireny le fidina fanoheran'ny olona ataoko hoe fanoherana ny fanapahan-kevitra ny raisy ny mpitondra eo anivon'ny faritra. Midika izany hoy izy ny teny vahiny ireny fa anisan'le désobéissance civile. Matoa ny olona ny vahoaka tsy manaraka ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana dia tsy matoky intsony izy hoe hitondra azy mankany amin'le hetahetany ny fanapahan-kevitra raisina. Raha ampiakarina lavidavitra kokoa ny ady hevitra dia ireny nataontsika hoe voka-dratsiny ny fifikirana ny fitondram-panjakana aty amin'ny foibe ny fanapahan-kevitra rehetra hoentina miady amin'ity valanaretina Covid-19 fa indrindra ny hatsehan'ny vahoaka malagasy ny resaka sosialy sy ny fiainany isan'andro ny fanarenana ny harikarena fa indrindra ny fampidiram-bola ao anatin'ny tokantranony. Lay hoe contrat social tianao ambara ny fitondram-panjakana na ny mpanohana fitondram-panjakana manao hevitra mahakasika an'ireny dia hoe fikomina atao hoe tsy mendrika an'le ezaka ataony fitondram-panjakana filoham-pirenena ihany koa isan'ny nanantitantitra hoe tsy ampifankasitrahana ny isika malagasy mihitsy. Ianao nefa miresaka hoe misy zavatra tapaka ao anatin'izay tena samy hafa mihitsy zany ny fomba fijery eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mety ifandray ve zay ary mety zavatra iova ve ao aoriana ny tranga tahaka an'ireny. Ny azo eritreretina aloha zany le vahoaka hitantsika tsara ny zavatra misy eto Madagasikara. Marina fa faritra telo aloha ny afaka atao anatin'le fikatonana fa ny faritra telo hafa indray nampiditra anatin'le fikatonana. Ny tsiretsiretin'le mpitondra neka ny fikatonan'ireo faritra telo taty aorianareo mampikatona mazava ho azy ny faritra hafa. Raisiko fotsiny raha mikatona ny Otomatsiatra Fianaratsoa Ray Mantolo zany. Mikatona mazava ho azy ny faritra Iorombe. Mikatona mazava ho azy ny faritra Atsimondrefana na dia tsy nakatona ary. Ka io ianao hoe inona mety zavatra hitranga izay no mampitondra ny mpitondra ho anay aty amin'ny fanoherana manao an'izay analyse politique zay dia hoe afa zo eritreretina ny mety hitomboany ataontsika hoe ny fanoheran'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra satria araka teneniko tao hoe fanapahan-kevitra tsy voadinika le izy. Fanapahan-kevitra tsy niainga tao anatin'ny zavatra misy iainan'le vahoaka izay voagejan'le tsy fahaiza mitantana an'ity le ady atao amin'ny Covid. Very ve le adhésion populaire
amin'ny fanoanana ny fitondram-panjakana satria manao communication be ny fitondram-panjakana am'zao fotoana zao miasa etsy manokatra CTC etsy manokatra mitokana lamasine eroa be deaibe mihitsy zany lay communication atao nefa ny ianao manazava n'izay lafiny zay io anie anatina crise sanitaire ohatran'izao tsy voatery sanitaire fa rehefa misy crise misy ny fomba serasera manokana zay tsy maintsy ataon'ny mpitondra mba ahafahany vahoaka manaraka ny fanapaha-kevitra ataony izy anao hoe adhésion populaire io ne raha manao hoe analyse na parallélisme na situation itsika eto Madagasikara proof io zavatra misy io fa tsy nanana légitimité ny mpitondra tiako iresahana eto tsy ny filoham-pirenena rery ihany fa misy député eto lany tao anatiny zany processus électoral zay hitako hoe ady hevitra be teto amin'ny firenena nisy maire lany teto fa indrindrindrindra ary ty ny tena ratsy ny chef de région tsy tiako loatra mampiasa an'le gouverneur tsy ao anaty lalam-panorenana zany ny chef de région ka tsy voafidy ary io ny voka-dratsy ny olona tsy voafidy mibaiko ny fampandehanan-draha raha eo anivony fiari-pididiana anankiray ka izy hoe adhésion populaire tsy mahagaga zany satria vokatry ny ataontsika hoe tsy visana légitimité tam'ireny fifidianana ny fandimby teto zavatra misy am'izao fotoana zao ny 12 andro amiana ara-pahasalamana miandrotsika ny fivoarany afaka herinandro fa herinandro lasa zay ny filoham-pirenena ny ona tamina mpanao gazety maromaro niaraka tamin'ny ministra maromaro nisy fanontaniana mety ho voasafosafo tao nisy ihany koa ny tsy voavaly raha asaiko jery en'ireny ianao zany faneho-kevitra ny fitondram-panjakana samihafa reny na amin'ny endrika isehoany na amin'ny votoatiny ahoana ny hevitrao ataoko hoe ny hevitro moa zany fa mitondra ny hevitry ny antoko koa zao ny eto zany ny fahitahanay antoko HVM manokana an'ireny ataoko hoe fanehoan-kevitra miampy fanapahan-kevitra ny raisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alahady lasa teo dia efa averimberanay foana moa zany matetika fa io le profo mitohaka amin'ny tenda fa tsy niomana ny fitondram-panjakana hiatsika n'ity le deuxième vague na Covid-19 ity raha izay ny faharoa magnaraka an'izay hitantaratra nefa tsisy paikady tsisy stratégie mazava tsara na drafitrasa hoentina hiatrehana ny sosialy aloha eo le prise en charge moa itsika amiteny baiko ny fandraisana antanana n'ity le valana retina ity ny eo akaikin'izay ny fijerenana ny sosialy mbahoaka ary ny fahatelo tsy farany akory fa tena zava-dehibe ny mety fieritreretana ny fanarenana ny toekarena ao anatin'ny crise ary miala ny crise na Covid ity ny zavatra tsapanay fahatelo anatin'izany koa de ny tsy fanarahan-dalàna anome ohatra vitsivitsy rehefa aveo tsy fanarahan-dalàna tonga de anome ohatra hoe tsy manara-dalàna mahatonga any am'teny hoe tsy niomana le mpitona sase zao ny antony anka ohatra roa fotsiny aho raha nisy ny fantaniana napetraky ny mpanao gazety moa tamin'ny alahady iny hoe tamin'ny ministre ny fahasalamana hoe ahoana ny resaka vaksiny ny zavatra azo ane tamin'ireny de hoe le 7 mai androany amin'ny zavatra tamin'ny le 7 mai oui androany no tonga ny dose voalohany na vaksiny 250 000 doses fa tsy mazavany ianao rehefa mitondra toko mametraka tanjona hoe inona ny objectif de vaccin eto Madagasikara firy ny olona eritreretin'ny fanjakana ho mena vaksiny eto Madagasikara tsy misy an'izany resaka zany tao raha izay ny faharoa manaraka an'izany raha nantanina ny ministre ny varotra sy ny artisanat hoe inona ny paikady ho antin'ny fitapandrakana miatrika ny ole fidangany vidinentana eo amin'ny tsena isan-karazany eto Madagasikara akory moa ny agagana fa lasa mitanisa ny olana misy eo amin'ny tsena na eto anatiny zany na iraisam-pirenena no ataon'ilay ministra paikady position politique ny fanjakana no andrasana olana araka ny teneny teo mbola anatin'ny fampidinana ny ministera de manaporofo zany fa tsy manana paikady ane le mpitondra de lasa manao pilotage avy na mandeha anjambany resaka tsy fanarahan-dalàna resako teo terenao le vahoaka ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana hanaraka ny zavatra tenenina averiko hoe tenenina ny fitondram-panjakana rehefa miteny tsy maintsy manoratra zany hoe ao anatiny fidirantsika anatin'ny amiana ara-pahasalamana de tsy maintsy lalàna tompoko no raisy ny fitondram-panjakana ahafahana mampihatra
ny fanapahan-kevitra rehetra raisina eo anivo filakevitry ny ministra na filakevitry ny gouvernementa ohatra ray fotsiny tamin'ny alarobia filan-kevitry ny ministra nanapaka fa ofoanana ny tataovaketra alaina am'ireny mpanjono majinika zany fanapahan-kevitra zany ka mikitika ny disposition fiscale ao anaty loi de finance mba fantatry ny mpitondra ve zany hoe lalàna ny kitihina io e tsy vitany rapport na conseil fotsiny io fa inona ny ataoko hoe lalàna raisin'ny fanjakana na ny ministra voakasika zany afana mampiatra an'izany ka omenao tsiny ve le vahoaka raha mandray fanapahan-kevitra ny any amin'ny faritra rasantsika tany amin'ny voalohany raha mandaly vahoaka satria manaraka kaiky koa zany izy ny zavatra misy tao amin'ny firenena e ianao mametraka fanapahan-kevitra fa tsy arahinao lalàna le izy ohatra ray io zay fa maromaro ny zavatra misy ao anatin'izay tsy fanarahan-dalàna izay le vahoaka malagasy taritina mbola azo etreretina ve mandinika an'zany zavatra ambaranao zany a reny faneho-kevitry mpitondra fanjakana azo etreretina ve ny vahoaka malagasy ny mpiray-tanindrazana mety hoe mbola ho babo anaraka ny sotran-damy napetraky ny fitondrana araka ny tokony ho izy manomboka eto zany satria tena manomboka be de be ilay atao hoe tsy fifaliana na le atezerana manomboka hita sesilany amin'ny faritra maromaro am'izao fotoana zao veriko raha mana zao ngamba tsy tsara toerana loatra hamaly an'izay fantany satria lasa mipetraka amin'ny toerany mpanolotsainany filoham-pirenena izahay fa indrindra moa zany tenako manokana na ny mpanolotsainan'ny premier ministre na ministre satria reny no manana an'izany rôle zany tokony anolotsaina an'izany fa ny anjaranay kosa manitsy amin'ny alalan'ny tsikera satria hita fa tsy mandeha amin'ny laonany tsony ny ataoko hoe ny politika itondrana ny na ny hamehana fa indrindra ny hatsiatsika ny aorinany amehana ara-pahasalamana ny vaksiny fanambaranao teo fa taretiko kely ianao iverina am'izay fa raha nieritreritrareo de tokony ahoana ny anaovana azy io ane tsy zay no eo amin'ny fitondrana e averiko indray mandeha zay tsy zahay no eo amin'ny fitondrana ny adidy ny olona eo amin'ny fitondrana araky ny lalàna misy eto amin'ny firenena dia manao an'izay le programmation stratégique na mametraka drafitra ahafahana misitraka an'le vaksiny tsy misy zay zao tsika tsy misy araky tireny to tsy misy ane le objectif na nitanjona napetraka hoe afaka ray taona am'ty raiky amby roapolo sy roa arivo ty firy ny dose na vaksiny homenina ny vahoaka malagasy tsy misy zany ny fiantraika an'izay eo anivon'ny fiarahamonina de lasa miroaroa saina ny olona hoe hahazo ve tompoko sa tsy hahazo misy rehefa mamoy fo hoe tsy misy anjarako ao anatin'izany vaksiny zany na de tafiditra ao anatin'le sokajiny olona tokony hahazo any vaksiny izy de fa mamoy fo sahady hoe tsy ao anatiny ao satria raha ny loharanom-baovao heniko fotsiny zao androany 250 000 dose no azony fitondram-panjakana androany loharanom-baovao fa mbola tsy fantatra ny tena réalité io isy eo fanjaran'zareo io tena zany ka ny anjaranay aty amin'ny ataoko hoe sehatra tsy ao anatiny zany fitondrana zany opposition ny ataonay fotsiny dia manentana izahay ny feon'ny feritreretany olom-pirenena tsirairay hoe tokony misy drafitra ane zany fisitrahana vaksiny zany fametrahana paikady ao anatiny amehana ara-pahasalamana izany tsy anjaranay mihitsy no manafatra satria tsy misy dispositif législatif omeny lalànanay afahanay manao an'izany tsy misy prérogative régalienne omeny lalàna anao an'izany zahay fa ny azonay atao fotsiny araky ny lampanorenana dia mitsikera zahay manohitra izahay ny fomba fanao araky tireny to hoe tsy fananana ataoko hoe tsy fananana initiative na anticipation ny tsy fisiana ataontsika hoe mangarahara ao anatin'izao le fanafarana vaksiny zao miteny zay hoe tsy mety io e zay vao namoaka ny fitondram-panjakana ty ary ny plan de vaccination na le plan de vaccination ary maro ny tsy mahay misy zavatra manjavozavo ao anatiny ao zany no anjara mpitondra manazava an'izany fa ny anjarany fotsiny mandresy lahatry an'olona hoe tsy mety tompoko io e tsy diso fanantenana nao raha ohatra ka zay no nametranareo le fitokisana tao anatin'izay le fomba fanaovana vaksiny zay miresaka hoe mpanohatra ny fanoherana fitondrana tsikera ianao fa isan'ny nasogadiny ministre serasera tamin'ny eny ady hevitra iny no hoe tsisy olona miasa noho ianao itsikerainao zany fa ianao matoa tsikeraina de olona tsy miasa noho ianao le tsikeraina na diako amin'ny teny gasy malalaka moa teny frantsay no nolazany azy isan'ny fanontaniana tsy voavaly
mazava tao anatin'iny a le hoe manaiky ve ny fitondram-panjakana fa tompony nandraikitra amin'ny atao hoe fahatarana amin'ny fandraisana vokatry ny fahatarana ny zava-mitranga vokatry ny fahatarana fandraisana fanapahan-kevitra manodidina n'le fitsaboana n'lay aretina coronavirus ny oxygène tara sy ny sisa tsy voavaly mazava moa iny inona ny mety ho antony zay hoe tsy famaliana mazava sa mahitsy ny fanontaniana tahaka izany tao anatin'iny débat iny tsotra le izy namaneny kaja rehefa anao mitondra firenena dia vahaolana no andrasan'ny vahoaka aminao fa tsy problème mahatonga an'ireny fantanina tsy voavaly fomba fijeriko ty dia ny tsy fananana etika politika ny fananana etika politika dia tokony tompona ndraikitra anao ary tokony henkenao ny tsy fahombiazanao ao anatina fanatanterahana politique publique anankiray iny moa le teneniko politique publique ao anatin'ny fihatrehana ny resaka santé fahasalamam-bahoaka dia politique publique zany ny fitondram-panjakana mametraka ny programmany ka rehefa tsy nametraka izy satria zay teneniko tao aloha hoe tsy manana paikady eny le fitondram-panjakana ny faharoa manaraka an'izay tsy manana programma mipetrapetraka izy ny fahatelo tsy nametraka izy tety andro fa forcenay avy aty ataoko hoe aty amin'ny fanerana izy zay vao mametraka an'ireny tsy kelikely kanefa tsy ao anatiny etika politika izany rehefa hitanao kosa tsy mety le izy de tokony manaiky ny mpitondra hoe tompona andraikitra tompoko tsy mety ny fanapahan-kevitra raisiko zany ny fananana etika politika ka mahatonga an'ireny tsy voavaly te hanilika foana zany le mpitondra na iza io na ministre zany na iza na prime ministre zay tsy hita am'izao fotoana zao dia tompona andraikitra izy ary no tsy fahampiana zay le etika politika zay no manosika azy hanilika an'le andraikitra na any am-panohitra fa indrindra any amin'ny vahoaka zay tsy tsara izany satria siny zany mametraka ny tsy fisiana demokrasia eto Madagasikara satria ny demokrasia ianao le nomena fahefana anjarany mpitondra kosa no mijery zany hoe inona no tokony atao mba afahana misoroka an'ireny problème misy ireny resaka demokrasia ianao de tiako hostomina kely amin'ny resaka ataontsika hoe ny fanehoan-kevitra nisan'le fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana iny mahakasika ny fandaharana tahaka an'izao nandalo ny fahatelon'ny volana May andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana maneho hevitra tsy nahitana fihetsika avy amin'ny fitondram-panjakana arak'izay mba nandrasan'ny mpanao gazety maro momba ny hoe misy mpanao gazety any amponja sy ny sisa satria hoe délit ivelany ny asa fanaovan-gazety nataon'ireny olona ireny ny lecture politique n'Andriamatoa Alain Désiré Rassambany manoloana n'izany zava-mitranga zany bon tsy de valapatra be amin'iny satria ataoko hoe sujet clos izy resanao mantsy le hoe démocratie de stongo kely fotsiny ianao clos izy fa ho resahako ihany hoe anisan'ny tsy fahamatorana reny ao anaty fitantanan-draharaha pirenena satria anao rehefa mitondra nandrainan'iny le décision tokoa ny ministre dimy herinandro lasa izay ny hemitra izy satria tsapan'le fahalemeny ao anatiny ao mety le fanapahan-kevitra koa fanapahan-kevitra tsy voadinika satria ny tsy manaraka ny alam-panorenana iny manitsakitsaka ny zo fotra hahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena manitsakitsaka ny zony olom-pirenena aneo hevitra fa indrindra moa nareo le mpanao gazety ny ataoko hoe ny fahalalahana asa fanaovan-gazety mihitsy no itsakitsahana atao anatin'ireny tsy mampanina ny verin-dalina ny fitondram-panjakana fa na izany na ijany fihemorana ireny ao anatin'ny demokrasia raha tsy teny fotsiny anao hoe fahafahana maneho hevitra fihemorana satria tenena foana moa hoe restriction anatina état d'urgence de misy ny ataoko hoe fanidina majinijinika ny fahalalahana tompoko tsy eto Madagasikara reny misy an'ity covid ty fa maninona eto no idina ohatran'izany ataoko izy tsara izany ary fahalemena ho an'ny mpitondra zany matoa nisy an'ireny zavatra reny tranga teto amin'ny firenena misy zavatra atahorana ao anatin'le izy zay ve le fahalemena tianao tenenina sa hoe tiana malefa malemy mihitsy le fitondram-panjakana le fahalemena any misy anankiroa voalohany misy zavatra eritreretiny ho atao nefa tsy tafavoaka an'le izy de idininy fomba fanehoan-kevitra anatina débat anatina crise any ilaina ny débat politique ilaina ny débat social ilaina ny débat économique mba ahafahany olom-pirenena mandray fanapahan-kevitra tsy azonao terena amina fanapahan-kevitra anankiray ny olom-pirenena fa manana safity izy hoe tia no ataoko na tia ny fanapahan-kevitra ho raisiko raha izay ny faharoa manaraka an'izany indicateur reny na maridrefy andrefetana sahady hoe tsy manana issue politique le mpitondra hoe aiza ny lalana na soro-dalana politika
itondrana le firenena hanika ny solution vahaolana fohezaka hita de hoe aleo ary ampanginina ny daolobe mba hafahanay tsy misy pitsikera de ohatrany hoe pensée unique na fomba fijery tokana no itondrana ny raharam-pirenena tsy mety zany ao fihemorana ao anatin'ny demokrasia zany rehetrarehetra zany isy politika hoe ianao fa te hiresaka am'izay satria ao anatin'ny domaine anao tsara ihany koa moa manao na fahitanao ny issue économique na ny lalak'izorana raha-toe-karena itondrana ny firenena am'izao fotoana zao ataoko hoe mihiba le izy zay ny fomba fijerinay aloha hatreto satria efa naneho hevitra foana moa zany ny antoko HVM hatramin'ny taona janoary 2024 tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena anay tamin'izany fotoana zany nametraka izy hoe tsy ny fiatrehana ny covid irery no anjara andraikitra sy fitondram-panjakana fa tokony hijery koa tsika ny atrehana ny aoriana ny covid zany hoe ny fanarenana ny toe-karena raha iverina kely fotsiny ao amin'ny fitaoko hoe ny vanim-potoana nandrafetana an'le drafitra maro lafy hiatrehana ny amehana na ny plan multisectoriel d'urgence adihevitra be ao anatinao satria raha nijery an'ilay document stratégique fotsiny tenako nahita ny taoko hoe ny fametrahana laharam-pahamehana tao anatiny ao akory ny hagagana fa mbola tafitsofoka ao anatin'le drafitra hiatrehana hamehana andresana eto le plan Marshall zany hoe le foto-drafitrasa tsisy fiantraikany mivantana amin'ny fanarenana ny toe-karena sosialy no mibahana 300 ny teti-bolana tokana hiatrehana an'izany baraingo fotsy parenthèse kely moa zany fa eo amin'ny 826 millions de dollars ny plan multisectoriel d'urgence iny na tsotsotra fotsiny raha ataontsika amin'ny ariary le izy any amin'ny 3200 milliards d'ariary any ny 1200 milliards d'ariary amin'io ka infrastructure tafiditra anatin'ny projet présidentiel baraingo ray zay zavatra ray faharoa hatreto ny plan émergence Madagascar na ny drafitra fisandratany Madagascar zay nieritreretina avoaka tamin'ny volana janoary 2024 de nametraka ndraiky koa fitondram-panjakana hivoaka amin'ny taona janoary raiky amin'ny 2024 tsy mety teraka hatraty amin'ny androany ambato bevoaka ho izy tsika zay ho anay mpanao politika dia tsy ataoko hoe tsy fananana sérieux zany satria le olona nifidy anao zany nifidy anao amin'inona roa taona sy tapany aty aoriana tsy misy drafitra mazava hitondranao le firenena ny covid ao tsy azo atao hoe fialana bala hoe nisy an'le covid ka nisy le aretina natina nisy fa tsy azo atao ialana bala satria mety opportunité na mety hoe fahazahoana vana ho an'ny mpitondrana izao hoe ahafahana mametraka na mamerina indray mandeha na manao revirement amin'le fanaovana an'le PEM amin'le fanapakevitra ho anay manokana zany de hoe matoa le izy tsy misy zany hoe tsy manana drafitra le fitondram-panjakana ny gouvernement zany dia fiasco total zany hoe tsy mahomby eo tsy manana an'izany drafitra zany zavatra ray fahatelo tiako resahana fotsiny koa zany ao anatin'ity resaka ataoko hoe fiatretsaka ny toe-karena ity raha nandrafitra ny teti-bolam-panjakana raika amby 2024 tsika tamin'ny décembre 2024 tsy nisany atao anatin'ny teti-bolam-panjakanao no drafitra manokana hiatrehana ny fanarenana ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka profony zany nahitahana atao hoe nouveau projet d'émergence de Madagascar tsy ratsy zany fa le fantaninay hoe ianareo ny tompo ka tsy niomana tamin'ny hisian'le deuxième vague ray zay tsy niomana ianareo any mety ho fanosehana ny sehatra tsy miankina hanarina ny asany satria ny zao hoe raha nametraka ny fitondram-panjakana ho amin'ny taona raika amby 2024 ty fa hanenjika fampidiram-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny recette fiscale sy ny recette douanière mitentina 6650 milliards safady d'ariary aveko indray 6650 milliards d'ariary ny fampidiram-bola nieritreretiny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny hetra sy ny la douane de tsy mieritreritra ve tomboky le cerveau amin'ny fitondram-panjakana hoe izy moa no anosika an'izany fampidiram-bola zany fa tsy sira tsy miankina secteur privé ny tourisme na ny fizahantany io resaka mine ny arenan-kibony tany ny resaka transport zay tsy mety amoahany fitondram-panjakana hatramin'izao drafitra mazava hoe hatraiza
no fetra afahan'ireo transporteur reto miaina anatin'ny restriction na ipetraky fitondram-panjakana de io zao hoe diso tanteraka ny timeline na ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana hiatrehana an'izany mba sy tenenako hoe tsy niomana am'izany mihitsy ny fitondram-panjakana témoin ratsy zany eto amin'ny firenena satria reo sehatra tsy miankinareo no fa atsika manodina haingana ny fiatrehana ny toe-karena aorinan'ny covid-19 ao anatin'izay nefa Andriamatoa Alain Désiré Ratsambany tsy de tena hitanao hoe tena taitra ny sehatra tsy miankina tsy tena hitanao hoe tena maneho an'izany mety hoe aretina na zavatra mafy manjo azy zany a ny sehatra samy hafa fa ohatrany miainoaino miandriandro za zao te anontany anareo anivon'ny biro politika ny atokasm mihitsy hoe de anao inona ary zany nareo manoloana an'izany atao hoe fiasco économique hitanareo constat resahanareo zany a am'izao fotoana zao ny antokasm ne tsy vo zao fa tam'taona 2024 zay isan-kerinandro manao communiqué fona amaha mpanohitra anay raha nanana cerveau tokoa ny fitondram-panjakana anjaran'zareo no manao décryptage zany hoe mamadika n'ireny critique ataon'ireny ho solution ho vahaolana raha izy zay ny faharoa ny antokasm de manaraka akaiky ny toedra raha-pirenena ny fivoarany toedra raha-pirenena ary mandrafitra izahay memorandum tam 2024 zay navita memorandum nafahana nanitsy ny mpitondra amina mauvaise gouvernance na tsy fahaiza mitantana amina resaka tsy fanajana ny zon'olombelona ary indrindrindra ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izany ny fanitsakitsahana ny alam-panorenana miverimberina zay nisy tomanay ny feony feritreretany reto parlementaire ray manontolo na miaraka amin'ny fitondrana zany na tsy miaraka amin'ny fitondrana hoe otompoko efa sangy mihoatra ny lohany ety misy eto Madagasikara ety am'izao androany zao tsy mipetraka fotsiny zay fa mamaritra ary manoratra zahay zay ny mahantoko politika anay manao zay memorandum socio économique zao ary ho ampahafantaranay ny vahoaka malagasy zay kelikely satria ny antony de zao noho tsy fahombiazany fitantana fitondram-panjakana ty hamiana ara-pahasalamana ety no manosika anay tsy maintsy hiatrika ny raha-rahampirenena raha-rahampirenena satria zao ny antony raha ohatra ka izy anao atao hoe manao silence économique ny herivelona am'izao fotoana zao ny mpandaraha tsy tena hitanao hoe silence fa reo lareo ny mifampiresaky anjaranay mpanao politique koa ny mifampiresaky amreo acteur économique ro isanandro ary ahafantaranay ny marary azy ary zay mahatonga la miteny taminao teo ny fanjakana ny tsy misy mesure spécifique na fanapahan-kevitra manokana am resaka fiscal tapahanao zao ny transporteur moa fa misy fanampina na tosoka manokana afahana mitsinjo reo mandoa hetra isanandro isak périodique isambolana sy ny sisa tsy mba misy fanapahan-kevitra am'zany reo olona reo manana crédit any amin'ny agence de microfinance tsosa vola reo mba nisy tsinjovana manokana an'zany tsy misy ka iverinao am'le fomba fantaninao teo hoe ahoana ianareo HVM miatrika ny raha-rahampirenena zay ka io zanao izy zany ny fomba fieritreretranay hoe raha tsy misy ny fandraisana andraikitra de tsy maintsy miroso izahay amin'ny fampantarana zany memorandum zany miroso zahay amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hoe ty tompoko ny lalana tokony irosoantsika ao anatin'izao situation anatina covid fa indrindra aorinan'ny covid satria na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy hisy fifidianana eto amin'ny firenena na filoham-pirenena zany na any amin'ny commune zany na any amin'ny district sy ny sisa miomana am'zany ny antoko ary miezaka izahay miatrika aloha zany ty covid-19 androany ity inona moa no mety iova amin'ny memorandum manaraka ho aseho anareo raha ilay memorandum taloha aza tsy hita mazava hoe inona mitondra inona teto amin'ny firenena moa ny filazanareo indrindra ianareo mpanao politika ianareo mpanohatra treto mitondra fiovana ohatrany ahoana nisy vokany tahaka ny inona ny tsikera entinareo ny filazanareo ny zavatra hitanareo hoe tsy mety eto amin'ny firenena zava-dehibe ny kaja tao anatin'ny famoahany an'le memorandum na tonga ataoko hoe fahatsapahan-tena ary fiombonan-kery teto amin'ny firenena nisany ataoko hoe herivelona politika mivitsivitsy maromaro hajaina ny firehana ara-politika n'le antoko fa kosa izahay HVM sy ny parti politique d'opposition maromaro misy an'le RMDM misy an'le plateforme ny panorama reny anisany ataoko hoe vokatra tsara azonay tsapahitanana effet positif nireny memorandum satria misy ny ataontsika hoe révolution positif tao anatin'ny fanaovana politique fa indrindra tao anatin'ny sehatry ny fanoherana
zavatra ray faharoa nanomboky nahatsapa ny herivelona ray manontolo fa kay ve tsy mitondra tsara ho an'ny firenena mihitsy io fa nitsakitsana lalam-panorenana io ay ve mampikorosofahana ny avancé ny firosotsika mankany am'le véritable démocratie io le famoretana an'le vahoaka amy tsy fanajana ny zo fotsy ananany araky ny voalazany lalam-panorenana ary misy fiatraikany amy toekarena ary mifatraikana amy toekarena ary ny fahatelo farany ay ve ka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahaiza mitantana de mampikorosofahana ny toekarena tsapany vahoaka izany am'izao fotoana izao miroso zahay iompana bebe kokoa amin'ny resaka sosialy sy ny resaka toekarena ny mémorandum zay ho avoakanay atsoatsy zay anasanay anareo mpanao gazety moa zany fa am'izao amena zao dia mbola mijanona aloha zahay amy fanitsina ny politika zay tsy misy sy ny programma tsy ampy ary mipaikady tsy mipetraka apetraky ny fizondram-panjakana am'izao fotoana zao ny tanjona aloha ho an'ny olo-pirenena de hoe miatsara ny fari-piainany na ahoana amy fipetra samy hafa izay raisina eto amin'ny firenena zany hoe ny tiako lazaina ao anatin' zany de hoe ny fomba hoentina miatrika ny toekarena sy ny sisa manao titre vert ny fitondram-panjakana zao tany vakinankaratra efa nizara tany Bamangoky Bevoay enin'alina hektara hoe hovolena miaraka amin'ny arabo sy ny sisa tsy efa sorodalana ara-toekarena hoentina manainga amy fomba atao hoe sady mijery lavitra ve ny fitondram-panjakana am'zany fotoana zany tena anampina ny tantsaha sy anatsarana ny famokarana sy ny fizakatenatsika amy vokatra anatiny eto amin'ny firenena izy anao hoe mety ataoko hoe lalana mankany zany tsy ampy zany namana nikady satria zao ny antony ianao miteny hoe fambolena anisan'ny nametrahana an'ireny Bamangoky na midy moa zany raha ohatra ka zay na isako anazy tany amin'ny firenena arabo afahana mametraka an'izany hoe autosuffisance alimentaire ho anay antoko manokana moa zany na ny eo am'sehatry ny fanirany nefa nitsipaka ankolaka sy mivantana an'le fomba fanomezana an'le tany satria miendrika fivarotana tanindrazana le izy ankolaka ny rôle ny fanjakana nika manao aménagement an'le tany fanajariana an'le tany fanatsarana an'le tany efa natombokareo zany taminareo zany tamin'ny extension de Bamangoky nafana nampiakatra ataoko hoe 5 à 20 000 tonnes ny famokarana ao anatin'io le riva anankiray ka hoy izy anao hoe efa lalana mankany zany izy hoe tsy ampy satria zao any ao anatin'ny loi de finance any ka tsy mihoatra akory ny 100 mitety-bolam-panjakana natokana amy resaka fambolena fiompiana ary ny jono eo zany de efa mametraka sady le politique contradictoire tenenina le izy fa rehefa tonga te am'le fampiarana azy tsy zay ny zavatra misy fa lasa nalaina daholy ny projet ny programme tany amin'ny ministère tsirairay nanaovana conférence budgétaire taty amin'ny présidence tamin'ny volana décembre 2020 de navadika hoe projet présidentiel daholy reto adiadio tsara ny zavatra misy fa ny vola hoentin'ny ministère stratégique miasa ane ka nihena am'izao fotoana zao hoe nihena hatrany amin'ny 700 le covid eo ihany marina fa ny ministère miahy ny resaka sosialy ny fahasalamana ny population ny ministère ny rano anisany atosika sy ny filaminam-bahoaka fa averiky indray mandeha raha miatrika ny toekarena sosialy tsika de io ny cadeau omeny fitondram-panjakana pas moins de 10% ny vola hoentin'ny fanjakana miasa de ampiseritry ny fambolena fiompiana ary jono de io zao hoe contradiction totale mihitsy zany amina fametrahana politika fampandrosoana eto Madagasikara afaka mbola manantena ve tsika ny amin'ny hoe hiakatra ihany na ho maro toerana ny fahefa-mividy ary mety andeha ihany ny famoronana asa amy zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao makivy le izy satria natsiko tany aloha manko le izy hoe ny fitondram-panjakana ny gouvernement tany ka manao pilotage à vue mametraka programme izy tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy politique na famoronana asa aiza ho aiza ny fitondram-panjakana za zao manontany anao azo misy zavatra azo atenaina ihany ve am'izay lafiny zay tsy misy profoko le izy vavao manko zany ny firesaka création d'emploi moa itsika famoronana asa noho le restriction sanitaire misy ane ka betsaka ny orinasa ny katony betsaka am'izao ny olona chômeur nefa reny olona reny manana expérience reny tsy maintsy lahara-pahamehana anatin'ny orinasa zay fa misy any am'izao fotoana zao donc zany ny olona rehetrarehetra zay mivoaka teny amin'ny université
tsisy ho antenaina hoe ahita asa izany. Ny faharoa manaraka an'izany, eto moa zany mampampetra-pantanina hoe aiza ho aiza ny parlementaire atsika eto à Madagasikara. Marina fa anatina session fivoriana ara-potoana atsika izao, fotoana izao tokony anaovanao parlementaire ireo jeritodika makasika ny programme sy ny fanapahan-kevitra ny raisy ny gouvernemanta nanomboka tamin'iny janoary 2024 mandrapatonga zao volana mai zao. Ny zavatra misy anefa aitsika tsara zavatra misy ao amin'ny Assemblée nationale sy ny Sénat manana ny maro anisa zareo am'izao fotoana zao. De io zao aminareo vahoaka hoe tsy akory manakivy fa tsy de misy azo antenaina firy ao anatiny mety hoe débat démocratique eo anivony zany anterimera rotota satria ny betsaka ao ndreka ny maro anisa zay tsy maintsy hanaiky bontolo fotsiny ny fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka. Miresaka ianao teo hoe 800 millions de dollars ny vola tamin'ny Covid. Miresaka chiffre ihany ianao de les plans multisectoriels d'urgence. Oui, les vola ampiasainao anatin'le drafitra entina miatrika an'le izy fa miresaka an'izay chiffre zay ihany ianao zay resaboly zay. Tiako sotomina mazava satria raha rotoka ihany hoe mpahay toe-karena ihany koa Andriamatoa Alain Désiré Ratsambany ilay vola satria zay zany tsy azon'ny olom-pirenena ihany koa fa ahoana tokoa moa zany rehefa mitenina reo mpanao politika hoe fanakaiza ny vola ny tantanana ny Covid fa ohatrany ahoana marina ny fandaminana an'izy io ny vola ao anaty loi de finance sy ilay vola ny Covid ohatrany ahoana zany ny fitantanana azy tokony ho sahirana ve ny fitondram-panjakana arabola am'izao fotoana zao. Zay koa fanontaniana anankiray mipetraka manoloana an'le hoe misy fahatarana misy ozy ianao teo hoe tsy niomana mihitsy vola nge zany ny olana ao anatin'le izy. Tsy de vola loatra ny olana na manenykadra fa ny tena fotsy ny olana de tsy ny fisiany mangarahara. Hatrany amin'ny voalohany mihitsy izy io. Ny antony zany dia tamin'ny volana Jolay, Jona, 2024 raha nandray didy teo anivon'ny filan-kevitry ministre ny fitondram-panjakana moa zany nametraka ny décret portant fonds Covid na vola kitapom-bola ray zany io afahana miatrika le Covid-19. Tsy nazavany tamin'izany hoe iza no rafitra hitantana an'le vola hiaritrehana an'le Covid-19. Antaninao ny CCO, ministère des finances. Antaninao ny ministère des finances tsy mahafantatra an'izay tompoko. Raha nisy ny enquête parlementaire teo anivon'ny Sénat tamin'ny volana décembre 2024 nametrahana nantanina tsara ny ministère des finances tamin'izany fotoana zany hoe tompoko omeo anay ny fandanim-bola, omeo anay ny vola niditra mahakasika an'ity Covid ity. Valim-panontaniana bontolo no azo avy any hoe tsy misy fahafantarako an'izany tompoko izy. Ministre ny finance ve tompoko anao de mitena an'izany amin'ny vahoaka satria ny assemblée rotonta de solotenam-bahoaka sy solotenany vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny Sénat. Raha izay ny faharoa manaraka an'izay hatreto aneka tsy nisy CCO na aty amin'ny Antananarivo central zany na ny CCO manerana ny faritra na nao tatitra pahibe maso. Efa tokony ataony zany. Tokony ataony zany anatin'ny cadre de gestion rationnel zany. Melatsino amin'ny teny baiko hoe fitantanana mahomby zany ary zany lain'le vahoaka. Tsy nisy nanao tatitra hoe zao ny volany azonay na pidirina na tamin'ny famatsiana avy any amin'ny gouvernement central zany na famatsim-bola avy amina partenaire bilatéral fiaramiasa amina firenena ataotsika na ny Frantsa zany na i Canada sisa Japon misy amreny tonga de mamatsy direct ny CCO na ny famatsim-bola ataotsika hoe ny financement de contrepartie iarahana am'ireny secteur privé misy orinasa tsy miankina any amin'ny faritra any manome vola direct any CCO tsy misy mangarahara hatreto na ireny don na subvention omena mivantana ny CCO tsy nisy nanao tatitra averiko indray mandeha misy any anatin'ny CCO Antananarivo reto fa tsy misy rapport financier mazava ao. Zay le teniko tomelo hoe tsy misy ane le mangarahara ary zay ny tena fototry ny olona tanatin'ity fiadina amin'ny Covid ity. Raha izy rosy lalandalina kokoa zao am'izao fotoana izao misy famatsim-bola azontsika avy amin'ny FMI. Raha totaliko fotsiny izy nanomboka tamin'ny 2024 mitetina eo amin'ny 658 millions de dollars. Ny farany tao moa le sonavitsika tamin'ny mois de mars 312,4 millions de dollars afahana miatrika ny mety ho fiantraikany Covid-19 sy ny Covid variant amin'ny firenena ray manontolo. Fantanina mipetraka zany ty zany mba istomako ny feon'ny fieritreretantsika ray manontolo na mpandraraha ianao na ianao mpanao politika na amin'ny sera tsy mianka na fiarahamonimpirenena fa indrindra isika olom-pirenena tsirairay
inona tompoko ny mba fiantraikany reny enveloppe budgétaire ny azotsika reny any anatiny sehatra fiarianao raha tokantrano ianao farafakely nty mba nahazo masaka gratuite amin'ny fanjakana avy anao tompoko fantanina napetraka ao zay raha orinasa tsy miankina ianao firy ny tosika na mesure fiscale zany na ny fanalefahana eny amin'ny douane amin'ny fanafarana entana sy ny fanondrana entana fa indrindraindrindra ao amin'ny resaka mesure na redressement na avancée économique fantanina napetraka ao fa raha ho anay manokana manao ana fanadiadiana dia tsy henony hery velona firy ny fiantraikany zany ka lôjika zany ary tsy mena tsiny le vahoaka raha misy reny ataontsika désobéissance civile satria tsy tsapany tsy hitany nefa ianao manao communication amsera hoe zao ne ny vola azo ary zao ny vola azo ary ka raha fitiniko le izy aveko indray mandeha hoe le tsy fiseny fangararahana tao anatin'ny fitantanana ny vola ray manontolo na ny fitaovana ny atrenan'ny covid ane ka mahatonga atsika avy am'izao sehatry zao hoe fa manina ary tsika androany zay vao manana initiative hoe anafatra bouteille d'oxygène ho an'le vahoaka anao fa mijaly efa maromado ve anao vao taitra zay ataoko hoe tsy misy le anticipation tsy niomana ao le fitondram-panjakana tsy mbola tara nefa fa mbola afaka miverindalina atsika eo indrindra mahatonga ny anteny tamin'ny voalohany hoe apetraka amin'ny fahendreny parlementaire io ao na pour anao ny fitondrana jerevo ny intéretn'le vahoaka ny fidy anao mbola ifampitsara io tsika satria ny fidianana tsy mijanona tamin'ny 2020 ihany na tamin'ny 2018 fa mbola mitohy eo ny resaka toekarena rehefa mahainao zany a de ohatrany hoe misy tsy mangarara ny zavatra samihafa eto a tokony anahirana ane zany amin'ny fahazahoana famatsim-bola nefa ny mpamatsy vola araky ianao ihany laza azy teo a 2020 mbola nanampy vola 2021 ihany ko volana marsa mbola nanampy vola so de ianareo mpanohatra ihany mahita fa tsy mangarara ny zavatra eto fa mpiara-miombona antika Madagasikara mahita kosa fa tokony ampiny Madagasikara tonga ny vola manampy atsika ery zareo zao zavatra misy tsy mandeha ho azy io le ataontsika hoe silence stratégique ataon'ny partenaire technique et financier ataon'ireo mpiara-miombona antika sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena inona le hoe silence stratégique mizaka mihitsy zareo tsy miteny marina fa manana droit de réserve zareo a tsy afaka mitsabaka amin'ny fitantanan-draharaha-pirenena eto Madagasikara fa matoa nampaneno laklosy ny banque mondiale tamin'ny famatsim-bola mitetina 95 millions de dollars zay mba nieritriretina anampina ny jirama afahana mitsinjo nisy antokatrano amin'ny resaka vidina jiro dia misy antony reny taoriana an'iny ane ka tsy niteny tsony zareo e na ny mpiara-miombona antoka amitsika mahazatra fa manomboka maniditsy kelikely ny système de déblocage financier na ny fomba fahafahany mamatsy an'ireny programme anasany fitondram-panjakana misy antony reny misy tsy fampitokisana ao satria misy fenitra nangatahana ao anatin'ny famatsim-bola ka rehefa ny gouvernement tsy manaraka an'izany lôjika ho an'le mpiara-miombona antoka no mihembotra tsikelikely izy ao anatin'izay le confiance mutuelle zay ka tsy mahagaga raha ohatra ka izahay mpanohitra manao an'izay le constatation na ataoko hoe manao tombana ezaka hoe mihembotra tsikelikely ane tsika ao anatiny ataontsika hoe fifampirarahana sy fifaneraserana amin'ny anivela fa indrindra amin'ny mpiara-miombona antoka amitsika na hatram'izay na le vaovao ary fa manao tamotama be ny fitondram-panjakana rehefa misy ny vola débloqué tahaka an'ireny hoe manga lanitra amin'ny fifandraisana mpiara-miombona antoka te hitondranao iantoraka amin'ny hoavy a mantsy atrezaka atraizany mety hotoy an'izay resaka famatsim-bola zay a atao ato manoloana ny zava-misy am'izao fotoan'izao sa ianareo efa mahita ihany keo hoe tenao bloqué tanteraka io a afaka tsy fantatro mety afaka enim-bolana sa am'ty taona ty mety aratsy hatrany lay fifandraisana mpiara-miombona antoka zany miankina rano zava-misy ara-toekarena zavatra misy ane miankina amin'ny fitondram-panjakana zany tsy miankina aminay kosa aloha ataoko hoe zay tsy ao anatin'le fitondrana ny fitondram-panjakana na iza rehefa hitanao hoe mikorosofana le fireneko rehefa hitanao hoe tsy manana paikady tsy anao afahako miatrika an'le olana misy eto zay ny ataontsika hoe revirement stratégique en politique anatina politique azo atao izany ary fomba fanao maneran-tany zao tsy tian'olo hevitra n'le mpitona satria tsy anjara andraikitsiko zany fa ny anjara andraikitsinay fotsy mametraka hoe rehefa tsy inclusif
zany hoe tsy ny fampiarana ny zavatra misy eto amin'ny firenena rehefa tsy ataonao manaraka ny orthodoxie na ny finance zany fitanam-bola na ny resaka fikirakirana ny raha-panjakana dia miverina foana am'le resakinao teo hoe tsy hisy le fampitokisana zao tsy hiteteny hoe anjaran'ny fanjakana no mametraka an'zany débat inclusif zany rehefa hitanao hoe bloqué kosa ianao hoe aza sacrifiena le firenena aza sacrifiena le vahoaka fa manokafa ady hevitra ny anay moa zany ny opposition de manao an'zany foana zay fa ny tsy ampy ane zao de ny au pouvoir tsy manokatra ady hevitra izy ny opposition misokatra foana amin'ny ady hevitra ary manao an'zany ady hevitra zany ny tsy ampy eto amin'ny firenena zany ary zany tokony hirosoana satria lasa pensée unique fomba fijerin'olo tokana no mbola anaovana bodongero hitondrana an'le raharam-pirenena zay hita fa manomboka tsy mandeha amin'ny placen'le izy oetiko am'izay resaka toe-karen'izay ihany maromaro ny sehatra fitrandrahana ahitana ady hevitra sy grevy ohatra zao hoe ny cromita malagasy ao anatin'izay base tuléara ao anatin'izay misy olan'izay eo ihany koa ny lafiny hafa ny fizahantany eo am'izay misy an'izay olan'izay fanontaniana iombona an'ireo rehetrarehetra reo no tiako apetraka hoe aiza ho aiza ny fanantenanao na ny fijerinao ny amin'ny hoe fampidiram-bola vahiny fanondranantsika miodidina n'izay lafiny atao hoe fitrandrahana sy ny fivezivezena eto Madagasikara am'izay lafiny ara-bola zay eny mandalo fotoatratra aloha zany Madagasikara am'izao fotoana zao izy iaraha malala zany hitantsika ny olana nisy teo anivon'ny Dinatek moa izy hoe ny Ambatovy zay anisany farafahakeliny 700 no oentiny zany eo anivony ataoko hoe ny harikarena faobe ny Madagasikara averiko ndray mandeha farafakely 40% efa sambifolo safady efatrambifolo isanjato farafakely no oentiny zany eo amin'ny fanatsarana ny harikarenany Madagasikara faobe tsy resaka ny quand même sireny le petite mine zay hitantsika moa zany fitrandrana majinika mandalo problème atsika satria nisan'le covid marina tokoa fa tsy afaka nanondrana firy ny orinasa ary nampikatona ny varavarana mihitsy ary eo indrindra ny tokony adonga fitondram-panjakana hijery lavidavitra kokoa hoe inona ny mesure d'accompagnement afahana fampiresaka am'reto ataoko grande mine io zao problème ny base tuliara orinasa zay mipetraka ao tuliara io ataoko hoe olana moa satria hatreto miteraka ady hevitra ary korotana ara-fiarahamonina le satria misy ny momba ary misy ny tsy manaiky ny mety hanohizana ny fitrandrahana base tuliara ataoko ao atapy-tanàny tuliara zany ny ady hevitra ara-politika azo entina nefa de ty moa zany tena itsikirako mihitsy ny fitondram-panjakana zay ataoko hoe ny divergence politique tamin'ny avril 2024 ane raha ohatra ka nitondra tolom-bahoaka teto ny parti politique zay manohana ny fitondrana am'izao fotoana zao tao amin'ny 13 mai de anisany nitsikirana ny fitondram-panjakana tam'zany de hoe mivarotra tanindrazana ianareo tompoko raha mametraka ny base tuliara io handeha androany ny fitondram-panjakana indray no miteny hoe ny olona zay ampiasainy moa zany autorité mihitsy miteny hoe mety io base tuliara io de io zany zataoko hoe zay fanaovana politika tsy mety zay zany no tsikiraiko tsy mety zany tompoko fitainao ne le vahoaka hoe rehefa tia hazo fahefana ianao dia mety lalana ty rehefa eo amin'ny fahefana ianao de izy hoe ty indray lalana ho aleha tsy mety zany ao anatin'ny fanaovana politika fa ny ady hevitra lalindalina kokoa moa zany zay mipetraka anatin'le base tuliara ane ka mahatonga an'io le ataoko hoe ny tsy fitovizan-kevitry ny fiarahamonina tsy fitovizan-kevitry ny autorité misy solom-bavambahoaka misy ministre misy loholona ary misy cadre ao anatin'le faritra ane na eto Madagasikara tsy mitovy hevitra satria ny antony de zao ny fanjakana tsy mametraka eo ambony latabatra ny olana ny tena fototsy ny olana am'le base tuliara anisan'ny olanao ane de ny fomba nahazafahantsika nanome le permis de recherche permis d'exploitation ny permis environnemental fa indrindra ny permis minier tsy ampy ny fampidinihana tamin'ny olona tany fotony voire même mety nisy tsy mangarahara tany mato le olona aty aorina ny foko tany tao anaty zany ka manohitra tsy mety aminay io satria ny antony tsy nazava taminy zavatra mety hisy ny tanjona eto tsy akory hoe ho alefa na tsy ho alefa le orinasa raha te hametraka an'izay création d'emploi tsika dia ilaina foana ny orinasa fa ny baraingo apetraka ao dia inona ary ny
fanapahakevitra ataon'ny fitondram-panjakana ahafahana tady vahaolana am'izany orinasa base toliary zany sy nireo orinasa ataoko hoe mpitrandraka harena ambanin'ny tany maro tsy base ihany fa na ny QMM ny manana problème koa am'izao resaka rano ohatran'izany koa ny orinasa Tamatavy ka anjara amin'ny fitondram-panjakana no mijery an'izany mametraka ao anatin'ny latabatra boribory mampiantso an'ireo olona drehetra hoe inona ny tena olana ahafahana miroso na inona ny fanapahakevitra mety hisy raha resaka base toliary tao na miroso amin'ny fanenkena na miroso amin'ny tsy fanenkena anjaran'ny fanjakana no mametraka an'izany fa tsika ve nefa manatsafidy manoloana ny zava-misy eto Madagasikara hoe mbola anilika na tsy hiditra amin'ny atao hoe fampitomboana ny isan'ny fitrandrahana goavana be tahaka an'ireny averiko aneho raha antsika manana zany hoe vision économique lavidavitra koa zany ny mine grande mine anisany hanavitra ny toekarena Madagasikara fa zany kosa atao anatiny fiheverana fa indrindra ao anatiny fanajana tanteraka ny mety ho tombotsoan'ny faritra sy ho tombotsoan'ny tsirairay fa tsy tokony atao anaty fitiavan-tenan'olombitsy ary zay ny olana eto Madagasikara mila miala anatin'izay tsika fitiavan-tenan'olombitsy misy am'izao fotoana zao ny fanontaniako ao anatin'izay voaingana no soloana moa tompona andraikitra teo anivon'ny Anor resaka volamena tsika koa nametraka tahiry hoe ametraka am'izay tahirim-bolamena eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara ankilan'izay tsika manana bois de rose manana faritra ny masina sy ny sisa tsy mahita taratra ve zany ianao izay hoe politika sy vision fomba fijery zay hoe satria misy hetsika ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ohatrany hoe efa zany hoe manana tahirim-bolamena zany firenena maro zao ary matanjaka matetika tena fototry ny toekarenana tanjakara toekarena mihitsy ny fananana an'izany tsy efa lalany makany ihany koa ve tsika ndio atao Alain Désiré Rassambady mankany mihitsy tsika ary ataoko hoe iderana ny fanapahakevitra ny ray sy ny fitondram-panjakana zany zay ataoko rehefa tsara kosa izy de iderana fa tsara zany fa zavatra misy ny hafa ny politika apetrakinao fa maninona ary tsika aty aoriana roa volana ataoko hoe 3 volana teo fotsiny tenena nametrana an'iny satria tamin'ny volana novembre iny tao anatiny adihevitra mahakasika ny code minier no nafahan'ny gouvernement nametraka ny politika rasanao tao hoe ametraka ny afahantsika mampiakatra ny fananan'ny banque centrale Madagasikara ny réserve en or politika tsara izany fa maninona ary tsika 3 volana lasa foty 3 volana aty aoriana tsy ampy 3 volana kory ary poitra le 73 kilos tsara tany Afrique du Sud zay la apetraka foana hoe le mangarahara ao anatin'ny gouvernance politique tsy mpanao politika ny rehefa miteny de tokony arahinasa le izy 73 kilos ny resahantsika eto fa ny ankoatr'izay tsy voaresaka ino moa zany no hita ary médiatisé hatreto moa zany tsy misy akory ny procès tsy misy ny fanapahakevitra ary tsy misy ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernement fa mitady hosokirin'ny mpanao gazety sy hosokirina ataoko hoe mpanao politika ny mpitona zay voamoaka vaovao aiza ho aiza atsika izao tsy ratsy satria politika tsara reny fa kosa ao anatin'izany zay moa anisany adihevitra adivaritra ataon'ny mpitrandraka rehetrarehetra hoe tompoko ry fitondram-panjakana rehefa ametraka politika kosa de oka ity code minier ity dia atao ao anatiny inclusivité tanteraka zany hoe ao anatiny fifampiresahana tanteraka sy fitsinjovana fa indrindratsika ny ao anatiny fotoana fivoahana ao anatin'ny crise na covid ny secteur porteur na ny sehatra re tsy maintsy hanarina ny toekarentsika dia ny resaka mine na ny harena ambanin'ny tany ankoatra ny fananantsika ny sisin-dranomasina na reny zone côtière zay mbola betsaka amin'izy reny zay tsy mbola voatrandraka hatreto ny fitotonganan'ny ariary teo aloha teo am'izao fotoana zao moa izy ohatrany efa somary maromaro toerana ihany na mbola ambony ary ho an'ny olo-pirenena mihitsy asaiko mitodika ho an'ny olo-pirenena ianao manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana de sotomboko am'izay mety afaka manantena ve hoe mety iatsara zay resaka fa efa mividy zay atao anatin'ny volana maromaro ifandimby de batao Alain Désiré Rassambany raha ny conjoncture économique misy am'izao fotoana zao miharatsy le izy ary tena vomaka miharatsy donc hoe ny fanehoan-kevitra moa zany raha ataon'ny ministre ny commerce sy ministre ny artisanat tamin'ny alahady any efa nametraka hoe efa tsapa nefa niakatra hatrany amin'ny 300 isanjato any ny fahatsapan'ny olona ny fiakarana vidim-piainana kanefa 4 isanjato ihany no fahafahan'ny gouvernement mandamina na maîtriser an'izany eo le faiblesse na ny fahalemen'ny gouvernement tsy hoe akory ao hoe te hanakivy antsika vahoaka fa kosa mampirisika anareo bebe kokoa handray anjara amin'ny raharaham-pirenena satria zao raha isika vahoaka ane ka tsy mandray anjara manao ataontsika hoe politique de muette
manongo tena atao anatiny fotsiny hoe ina re ny kilao ny varindray fa 3 arivo ina re ataoana fa zay le izy tsy tokony iona am'zany tsika olombelona satria ho mafimafy kokoa raha 300 isanjato ny fetra ny taha hitan'ny ministera hatreto ça va être doublé zany hoe hatrany am 100 isanjato satria zao ny alary misy taloatra ianao andriamatoa Alain Désiré lojika zany satria zao ny antony optimiste zany hoe mihabo be ny fomba nametrahany fitondram-panjakana ny projection nefa zao ny zavatra misy ny hiboka atsika fito volana tamin'ny taona lasa nisan'ireny le vatsinjo tosoka fameno nisan'ireny le filet de sécurité sociale avy amin'ny banque mondiale zay nafahany tokantrano tsirairay marefo nahazo rahetsy valo alina 10 alina izy am'zao 10 alina izy am'zao dia averiko zany le ady hevitra amitsika androany ity raha ny fiantraikany covid am'izao ne ka 3 avo heny noho ny fiantraikany covid tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana jolay ka fa maninona ry fitondram-panjakana androany tsy manana fahafahana hametraka nataontsika hoe programme d'insertion sociale fa indrindra ny programme afahana mitsinjo ny socialim-bahoaka fantanina no apetraka ao ary zay ny mahatonga anahy manaitra ny fieritreretantsika tsirairay hoe tompona ndraikitra isika vahoaka malagasy tokony mipetraka ao anatytsika ao ny ataontsika hoe ny participation citoyenne tsika mila mandray anjara iny moa zay fandraisana anjara zay raha misy fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana rehefa hitanao tsy mety le izy de tohero misy fomba maro mila lampanorenana antsika afaka manohitra an'izany na manatsara na manitsy ny programme anasany fitondram-panjakana ho anay parti d'opposition mazava ny voalazana lampanorenana tsy manana programme mitovy amin'io zahay araky teniko tao manana mémorandum socio-économique ny H20 mety mitovy am'izay koa ny mpanao politique d'opposition rehetra efa manana ny programme izy fa ny zavatra hitovizana kosa de io le tsy fananana anticipation io le tsy fangarahana tsy fahaiza mitantana zany no tsikera hitovizanay ny amaranako an'le fantaninao tao zany dia izy anao tao ahoana ny mety offiseho ny social sy ny économie afaka kelikely eo le fahefako mividy zavatra avelako indray mandeha raha 300 isanjato ny taha ny hitan'ny ministera izahay kosa mahita fa hitombo avoroheny zany afaka 2 volana satria ny antony de zao hatram'izao ny atsika tsy manana paikady iatrehana any fanarenana ny toko hoe orinasa reo ane no mampiodina malaky no fanarenana ny toekarenatsika marina fa mihidy ny sistany zany hoe chaos total mihitsy ny resaka fizahantany chaos total mihitsy ny service mifandraika am'ireny ny transport anatin'izany ny agence de voyage chaos total kosa nefa azadino ny resaka fambolena ny fiompiana ato anatiny ato hidiny fanjakana ny faritra maromaro zao volana iainantsika zao neka volana fotoana fiakarany vokatra tadivy tsara zay volana metsika zao miakatra ny vary miakatra ny maro san-karazany ny fidin'ireo faritra zay mpamboly araky tegna toy ny tapany atsimo ray manontolo neka mamboly ary ino mamatsy ny 300 isanjato ny tsena atao anatiny ankoatsy no fanafaratsika entana karaha reny neka manana difficulté na olana amin'ny fiampiakarana ny entana avy ambanivohitra mankaty andrenivohitra lojika raha hiakatra 2 avo eno ny fiakarany entana eo anivony tsena na ny filana andavanandro zany fa indrindra ireo mety ho filan'ny olona amin'ny fiainan'ny foyer isa hitako hoe anatin'ny période na vie sy na cycle normal mandeha de mandeha ny fotoana andriamatoa Alain Désiré Rasambany fa misy fanapakevitra tamin'ny filakevitra ministra farany ty mandray anjaratra ny amin'ny 300 isanjato ny famokarana ny vola ampiasain'ny orinasa vahiny anankiray mpamokatra siramamy eto Madagasikara zany ny fitondram-panjakana de mandray 300 isanjato ny vokatra ohatrohatry zay koa zany izy misy ny hoe amidy eto de misy ny hoe amondrana ny ivelany fa miresaka n'le hoe tany arahana miasa vahiny ihany koa tsika any Bamangoko sy ny sisa de misy an'izay koa le izy hoe misy apahany amin'ny vokatra atao eto atobaka eto anatiny ary fidiny fanjakana izay endrika fampidiram-bola ny fanjakana zay mba tiako anotaninanao hoe midika ino zany zavatra zany amin'ny ankapobeny eo amin'ny resaka toekarena
efa mazavany ny raha manadiaditsika ny zavatra misy tsy vao zao marina fa nisy koa le fanapahakevitra amin'ny resaka siramamy tamin'ny taona 2024 tsika raha mihemitra kely aho nanangana nanangana ny fitondram-panjakana ny SPM na State Procurement of Madagascar orinasa mpanjakana io izay nafatra vary moa nataondao fa manafatra PPN koa izy zao tsika resaka Bamangoky resanao teo mena fanjakana firenena arabo zany mpanjara arabo ny trandraka an'le izy ka ny ampahana izy tsy izinao teo ho raisy ny fanjakana ary ny fanjakana no hivaritra azy eo ny mampametram-panontaniana hoe lalana miroso tsikelikely mankany amin'ny monopole économique zany tompoko ary misy andehan'olona vitsivitsy mety io ataoko anatin'ny farainkisosa le izy hazo tombondahana ao anatin'izany ny analyse na ny fanadiadiana mety misy na ho antsipahitokarina zany na olona tsotra afaka manadiady an'izany hoe fananinona ny fanjakana no miditra lalina ao anatin'izany politique interventionnisme économique zany tsy ratsy le izy fa ianao ny marefo ara-teokarena ny firenena matanjaka ihany manana ambibava matanjaka no afaka ary tsara toerana manao an'izay politique d'interventionnisme économique ho antsika Madagasikara manokana ny fametrahanao an'izay sehatra izay nefa manidy ny fahafahany sehatra tsy miankana misehatra malalaka eo anivony marché natsika ny resaka libéralisation ny économie zany no potehiny mpitondra tsikelikely zay ho ny mampanasy anahy fomba fijerinay manokana le izy mba mangoky resana to resaka grenier ho avy zao resaka siramamy tsy ratsy le fanapahakevitra raisy ny fanjakana fa averiko indray mandeha hoe iza no mena tombondana ao anatiny ao iza no mpandrara ho actionnaire ao anaty fanjakana tsy afaka handray amin'ny ataoko hoe ray manontolo ny vola hoentina mampiodina an'io orinasa zay ho atsangana io andray matoa Alain Désiré Rasamba ny mandeha de mandeha ny fotoana tapitra no rairay fa omeko tsy anontany tsony fa asaiko mamarina ny izay mety mbola tsy voalasa anjara fitenenanao na ny faneho-kevitra ao ianao amin'ity an'ity amaranantsika ny fandarana ihany keo sotra namana inikajy zany ataoko hoe teny faraparanga maranako ny fandraisam-pitenenana eto dia ataoko hoe fotoana izao ahafahany fitondram-panjakana manao ny ataontsika revirement stratégique zaka ataoko hoe sopapa tsy mampanino mena zareo zany fotoana ao zao na iza ny firenena teto Madagasikara teto am'izao tontolo zao niatrika an'ity Covid ty nanao an'izany revirement stratégique zany satria tsy maintsy nitodika tamin'ny intérêt ny vahoaka ny fitondram-panjakana na alivela daholo le hambopo maro fa UM ny malaza am'izao tsy tena io mbona kevitra aloha satria zay ny moa ny programme mipetraky ny fitondram-panjakana eo azo atao tsara mandefitra ny hambopo am'izany resaka projet présidentiel zany anao an'izany ve nefa ny tsy haiko fa zay teniko fotsy le izy fa zay anjaranay mpanao politika anjaranay anjaranay antoka SVM no miteny an'izany satria zany no mba ny masomasoanay ny faharoa manaraka an'izany mba manentana ihany koa zao ny olom-pirenena satria itsika ne no anisan'ny mety mamotika koa itsika koa no mety tsy afahan'ny mpanao politika tsy manana an'izay le éthique politique zany ny tena anao teo hoe matoa ny fitondram-panjakana tsy mety ho tompona andraikitra manilika foana miala bala foana raha mbola misy azo atao amina fanapahakevitra tsy mahomby any am'mpanao politika na any am'le vahoaka dia fanaporofona koa zany fa itsika vahoaka de mila mandray andraikitra na amin'ny fiainana ara-tsosialy zany na amin'ny fanarenana ny toekarena fa indrindra ho fanitsitsika ny mpitondra mba hafahana miady ny ataontsika hoe intérêt général ary ny farany dia averinay foana antoka SVM tompoko fa tsy hisy hazo tombotsoa na iza ny firenena fa indrindra ny mpitondra tsy manara-dalàna fa indrindra tsy afaka hametraka ny fanjakana tsara tantana andray matoa Alain Désiré Rasamba ny mpikambanao anatin'ny bureau politique ny antoko HVM mpahay toekarena misaotra anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana sahy tamin'ity anio ity tamin'ity androany ity de misaotra antsika rehetra tany atokantrano tany ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mandeha amin'ny namonjam-piso fahitalavitra maromaro ny fandarantsika amin'ny heriny indray ny fotoanantsika manaraka ao aorianany resaka nataonay mirahala teto de anjarantsika olo-pirenena indray no manohy ny adihevitra sy miresaka ny raharaha-pirenena araka izay voaraintsika tao anatin'izany adihevitra izany ny zava-dehibe de hoe mandray anjara ao anatin'ny adihevitra ary manaraka akaiky ny fivoarana raha-pirenena ihany koa tsika satria
amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara ny vahoaka isika olo-pirenena no tena tompon'ny fahefana mampindrana izany amin'ny tompona andraikitra samihafa fotoana tsy maintsy ahatsiarovana ary amantarana ijerentsika ny mahazava-dehibe an'izay maha olo-pirenena izay ny vanim-potoana lalovany firenena tahaka an'izao samiary tsara ho velonaina ho tain'Andriamanitra veloma tompo klasy tompoko vavy